Faly miarabantsika rehetra natratra izao taona vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary fifaliana ho an'ny filobe mpiara-maka ny Baiboly no mirary soa antsika rehetra, ary indraminay ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny hainao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Ho toavin'ny Tompo aminao ne zany fanambinana, ho toavin'ny Tompo aminao ne zany hoe fiarovana ianao mba hanana fahasalamana amin'ny zavatra rehetra izany. Dia ho tahin'ny Tompo ny fiainanao manokana raha mbola afaka mandihy izao taona vaovao izao indray. Fiadanan'ny Tompo ny fiarovana, ny fitahiny ary ny fifaliana eny anaraka atsika amin'izay tombonandro rehetra mbola omen'ny Tompo atsika tsiraray avy. Fiadanane dia amin'ny fifaliana feno iray ry havana no iarabananao izay manaraka ity fandarana ity. Ho aminao mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Tompo ry havana. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra hodiniantsika anio dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka 9:9, ny 7:20 ka hatramin'ny 4:9. Alohan'ny amakiana izany ten'Andriamanitra izany anefa dia andesika hivavaka angataka ny fanahy masina hitaridalana antsika, satria izy ny mpampianatra tsara indrindra, ary indrindra mba ho aizantsika mandray izay tian'ny Tompo ambara amintsika indray ka hiainantsika izany, hivavaka isika. Misotranao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, mbola omenao ity fotoana ity izahay ahazahoanay mandre ny afatry ny teninao. Tompo, mamindrafo aminay ianao ary mangataka anao zahay, mamenoa anay ianao fanahy masina, dia mampitenena ny mpanomponao, ary na iza manaraka izao fandarana izao dia ianao aneno hiasa ao anatin'izany mpanomponao izany. Dia mitenena aminay ianao amboary izay mba tena ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatahanay izany vavaka izany. Misotranao fanahy masonao no ny asanao. Amen. Lioka 9:9, ny 7:20 ka hatramin'ny 4:9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Jesosy no miteny: kanefa hoy izaho aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavà ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamelo ny takolaka ao anankiray, dia atoloy azy koa ny anankiray. Ary raha misy maka ny lambanao, aiza lavinao na dia ny akanjonao aza, omeo izay rehetra mangataka aminao. Ary raha misy maka ny anananao, dia aiza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza, mba tia izay tia azy. Ary raha izay manisy soa anareo ihany ny asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza, mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanontra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Na dia ny mpanota aza, mba mampisambotra ny mpanota andraisany toaka izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa dia mampisambora, ka azakivina amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-potianareo, ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fifanahy mpanazava, ny andra
Inona indray ry havana ny fahamarinana izay andeha ho raisitsika amin'ny alalan'izao teny no vakitsika izao. Ny fahamarinana voalohany ho raisitsika dia ny hoe tena sarotra ny manatanteraka ny fampianaran'i Jesosy voalaza eto. Tena sarotra ny manatanteraka ny fampianaran'i Jesosy izay voalaza eto. Ahoana ho ny tenin'i Jesosy? Tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamelon-takolaka ho anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray. Raha misy maka ny lambanao, aiza lavinao na dia ny akanjonao aza, omeo izay rehetra mangataka aminao. Raha misy maka ny anananao, aza manaraka azy. Zany rehetrarehetra zany ry havana no teny nambaran'i Jesosy, fampianarana izay nomen'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa mandinika izany rehetrarehetra zany, dia ny hoe mety ho vita ve anefa zany? Sarotra zany ry havana. Fahavalonao ve? Kanefa dia hoe tiava ny fahavalonao. Olona mankahala anao izao, dia hoy Jesosy hoe manaova soa an'ireny olona ireny ianao. Misy olona izay manozona anao, dia hoy Jesosy hoe misaora an'ireny olona ireny manozona ireny. Ho an'izay olona manisy ratsy anao, dia hoy Jesosy hoe mivavaha ho an'izy ireny. Tsy moramora ry havana izany fampianaran'i Jesosy zany. Ataoko ahoana ny foko? Olona mirotsaka ho fahavaloko, ahoana no aizako mity izany olona izany? Olona mankahala, kanefa ve dia mbola ho valiko soa? Ahoana anatanterahako izany? Tena sarotra ry havana ny manatanteraka izany fampianaran'i Jesosy zany. Ary zany nefa ny fampianaran'ny Tompo. Tsy ho atao ve? Satria sarotra. Ry havana, amin'ny maha-olombelona antsika tokoa, dia tena ratsy ny fotsika. Ary io no nambaran'i Jeremia mpaminany, ny aminy hoe ny fo dia mamitaka, mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina izay tsy azo tranony. Tena ratsy ane ny foko e. Ratsy ane ny fotsika olombelona e. Ary ao anatsika ao dia mamory ny ratsy mandrakariva aza no ataony, na inona na inona. Indrindra moa izay nambara hoe fahavalo, na mpankahala, na olona mpanozona, na olona mpanisy ratsy. Ataonao ahoana ny ho tian'ireny olona ireny? Tsy moramora mifonao no mity izany. Ataonao ahoana ny mbola hanao soa ho an'ireny olona ireny nefa izy mpankahala anao? Tena sarotra ry havana, fa saingy izao, raha tsy tena olona ao amin'ny Kristy ianao, tsy mahavita zany. Satria mila ny fanahin'i Kristy mihitsy ianao, ahafahanao manatanteraka izany rehetrarehetra zany izay ambaran'i Jesosy Tompo izany. Raha tsy manolo tena tsara ho an'i Jesosy Kristy zany, isika mpanompon'Andriamanitra, dia tadidio fa tsy mahay manao na inona na inona isika. Ary zany nahatonga an'i Jesosy Tompo iteny tamin'ny mpianatra ao amin'ny Jaona 5:14 manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ataonao ahoana moa no hay mity ny fahavalonao? Raha miaraka amin'i Jesosy anefa ianao, dia hanampy anao ny Tompo. Ataonao ahoana moa mbola hanao soa ihany ho an'ireo olona mpankahala anao? Fa raha miaraka amin'i Jesosy ianao, ny fanahy masina izay ao anatintsika tompoko no raisitsika tao amin'i Jesosy,
Izany no hery hoentintsika manatanteraky izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary zany nahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy amikerina amin'ny fahatanjahana fa ny fanahiko ho Jehova tompony maro, ny fanahin'Andriamanitra. Misy olona indraindray rehefa mamaky izany tenin'Andriamanitra izany, mandre izany fampianaran'i Jesosy zany, dia izao no fialany ka mitafy nofamandrahany a Jesosy. Ahoana moany ahy izany? Ry havana, Jesosy raha nilaza manao hoe tiava, manaova soa, misaora, mivavà, dikan'izany dia izao, baiko izany, tokony ho tanterahana, tokony ho iainana ho an'ny olona izay rehetra manara-dian'i Jesosy, na iza dia izany ny fiainany. Fa tsy hoe mialabala, hoe mitafy nofamandrahany Jesosy ka ahoana moa fa aloha mbola ankalaiko ihany ireny olona ireny fa dia izany nofamandraha ihany tsinona. Ry havana, eo no mampiavaka ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia miezaka manadio ny tenany ho tahaka ny Kristy. Izany hoe izay zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny fampianaran'ny Kristy, dia miala amin'izany izy, tsy miaina amin'izany intsony izy, fa izay ambarany tenin'ny Kristy, izany ny tarigetram-piainany. Ary izany ny tian'i Jesosy ampitaina amintsika amin'ny alalan'izao teny izao anio. Izany aneny nahatonga an'i Jesosy hiteny rehefa hiakatra ho any an-danitra, asain'ny apôstôly toko 2:15, fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao anatinareo, ary ho vavolombeloko ianareo. Ho vavolombeloko ianareo. Inona moa no ilana an'io fanahy masina io? Omena izay rehetra manara-dian'i Jesosy mba hahatonga antsika tena iaina tahaka an'i Jesosy, mba hahatonga antsika hity tahaka ny fitiavan'i Jesosy, ary na ny fahavalo aza dia ho tiavina, na ny olona mpankala indrindra aza dia anaovana soa, ary na reo olona izay mety manozona anao aza dia misaora ary mivavà ho an'izay manisy ratsy ianao. Impiritsika no mivavaka ho an'ireny olona izay manisy ratsy atsika ireny. Indraindray ao anatin'ny eritreritra sy ny fotsika ao ny hoe ataovy mahita faisana iny Andriamanitra ao, fa tsy mivavaka ho azy mba hanovan'Andriamanitra ny fony, mba hahatonga azy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy izany ny mameny ao anatintsika, ary izany indrindra no latsika ny fanahin'Andriamanitra hameno antsika isan'andro mba handehana antsika araka ny fampianaran'i Kristy. Dia hoy ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko 8:7 manao hoe fa raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Io fanahin'i Kristy io no azahoantsika mandeha araka ny fampianaran'i Kristy, fa tsy amin'ny herin-tenantsika fotsiny. Ary noho izany, zava-dehibe no anolorantsika tena ho an'i Jesosy Kristy, ananantsika an'i Jesosy velona ao anaty alohan'ny zavatra rehetra. Raha ianao manko miezaka fotsiny amin'ny herin'ny tenanao hoe dia andeha ary aho, hiezaka hitandrina an'izany, dia izao no mety hitsanga, mety harary an-doha ianao, mety hijalijaly mihitsy ianao. Fa izao, Jesosy ao anatintsika, raha no raisitsika izy, dia izy no manatanteraka izany asa rehetrarehetra izay nambaran'izany. Dia izany nahatonga ny Paoly apôstôly ilaza amin'ny Korintianina 2:17 manao hoe Jesosy Kristy ao anatinareo, raha tsy olona no lavin'Andriamanitra ianareo. Jesosy ao anatinao no ahafahanao manatanteraka izany zavatra ambaran'i Jesosy zany. Tsy hoe ahatonga anao hanamary tena,
ka hoe za no famandra, za milololanitra ka tsy maintsy lena, za mandihy tany ka tsy maintsy solafaka. Fa izao, rehefa mamaky ny boky ny Ezekela, toko 4:30 dia izao no ambaran'ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9:20 manao hoe: dia ho fafazako rano madio anareo, ka adio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fo vaovao no omeko anareo, ary fanay vaovao no ataoko ao anatinareo, ary tonga anareo andeha araka ny lalako, ka hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ataontsika ahoana moa ny anaraka ny fitsipiko ny Tompo, ny fampianarana izay omen'Andriamanitra, raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no ao anatintsika. Fo vaovao anjakan'i Jesosy Kristy, zany no entintsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha ny fotsika taloha dia izao, zay fahavalo manoloana antsika, olona mirotsaka ho fahavalontsika, dia lasa ho ankala itsika ireny olona ireny. Ireny olona mpankala antsika ireny, ho valintsika ratsy ireny olona ireny. Ireny olona manozona ireny, dia mba ho zonontsika ihany koa ireny olona ireny. Zay manisy ratsy, dia mamaly faty azy ireny koa tsika. Zany hoe mifanohitra amin'izay ambaran'i Jesosy. Zany anie ny manofo ny olona, mifanohitra. Ary izay no nahatonga ny tenin'ny Paoly manao hoe: zay nateraky ny fanahy dia fanahy, zay ateraky ny nofo dia nofo. Mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Ary ny zay rehetra olona mbola araka ny nofo ihany dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, na inona na inona. Ary zany ny mazava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'i Jesosy Kristy, ahafahantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Efesianina 4:17 manao hoe: aza mampalahelo ary ny fanahy masin'Andriamanitra, zay nanasiana tombo kase anareo ho amin'ny andro ny fanavotana. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Ireo toetra rehetrarehetra zay nambaran'i Jesosy ireo fampianarana zay nitarihan'ny Tompo ireo ry havana, dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ireo rehetrarehetra ireo. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ireo zavatra rehetrarehetra nampianaran'i Jesosy ireo. Jesosy manko rehefa mampianatra, zany mihitsy ny fiainany, zay zavatra miainany mihitsy no ampitainy. Ary zany ihany koa sika, raha miteny zany teny zany aminao ny Tompo, dia tadidio ao amin'i Jesosy no misy an'ireo toetra rehetrarehetra zay nambaran'i Jesosy ireo. Tiavany fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankala anareo, misaora izay manozona anareo, mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamelo ny takolaka ho anankiray, atolohy azy kosa ny anankiray. Zavatra nisy teo amin'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra nambaran'i Jesosy zany. Jesosy lay Andriamanitra fitiavana, vonga-pitiavana tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity. Nanahoana moa tsika ilay nahatongavan'i Jesosy? Itsika olombelona nahatongavany anie, tena mitsangana ho fahavalony mandrakariva, kanefa dia nanovan'i Jesosy ve zany? Mbola tiany Jesosy ihany ianao. Ary zany mbola itenenan'i Jesosy amintsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Fitiavany antsika zany. Eny fa na dia fahavalony azy sika, na dia mitsangako ho fahavalon'i Jesosy aza, dia tiany. Na dia mankala an'i Jesosy aza, misy ny sasany tsy te handrehany zany Jesosy zany mihitsy. Na mihaino toritenin'i Jesosy zany aza, dia tsy tiany fankala iny. Kanefa dia ahoana? Mbola manao soa aminao ihany ny Tompo, na dia mankala azy ianao. Tsika nandray manozonozona an'i Jesosy hoe: io zanak'Andriamanitra, razam-bazaha zany ny tenenan'ny olona azy. Fanozonana ane zany, ohatrany hoe tsinotsinona io, tsy zanak'Andriamanitra io. Kanefa dia ahoana? Misaora izay manozona anareo Jesosy, ho an'izay manisy ratsy anareo, mivavao azy. Raha maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, no vonoina, no rorana, no esoina, no kapohina, no fantsihana, nampijaliana. Inona nasetran'i Jesosy an'izany? Vavaka ny nataony. Raha io
mamelany herony fa tsy fantany zay ataony. Vavaka nataony Jesosy zany, fiainan Jesosy mihitsy ene zany rehetrarehetra zany, ary zany no mahatonga ny hoe raha mampianatra Jesosy de zavatra iainany nampianariny. Ary noho izany raha tianao iaina am'izany fampianaran Jesosy zany, raisa aloha Jesosy velona ao anatinao, fa ao am Jesosy no misy an'ny fahatanterahany zany rehetrarehetra zany. Tanteraka tao am Jesosy tompo zany. Ary zany nahatonga ny Stefanina, lay mpianatra Kristy, na de ny vonona ho faty aza. De inona nataony Stefanina? Io teny Jesosy io ane no nampiariny, ny fona ho an'ireo olona reo izy mba tsy hoelony ene zao Andriamanitra, ny vavaka ho an'ireo olona zay namono azy Stefanina. Ry havana, zany koa no nahatonga ny Paoly apôstôly iteny ao amin'ny Romanina 12, manomboka amin'ny 17, nampitenen'ny fanahy masin'Andriamanitra Paoly, nilaza manao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao zay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ny fahamaliana. Izao no amalo Jehova, raha nona ny fahavalonao omeo anina izy, raha mangetaheta izy omeo sotrony, fa raha manao izany ianao dia nambatra vainafo hoe ho andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo am soa ny ratsy. Ry havana, zany ny fampianaran'i Jesosy tompo. Tena sarotra ny manatanteraka ny fampianaran'i Jesosy zay voalaza eto. Kanefa rehefa ny fanahy masina no mameno atsika, ary zany no mahatonga atsika hoe mangataka mba ho fenona isan'andro ny fanahy masina isika. Mangataka ho fenona isan'andro ny fanahy masina isika, mba hiaina atsika, andiana atsika araka ny sitrapon'ny tompo. Zany ny tiany Jesosy, hiaina ny mpianany zay mpanaradia azy. Zay ny fahamarinana voalohany ry havana. Fa ny fahamarinana faharoa kosa zay hitatsika amin'ny alalan'izao teny zao de ny hoe olona tokony anana fitondrantena miavaka amin'ny mpanota ny kristianina. Zany hoe isika kristianina de tokony olona anana fitondrantena miavaka amin'ny mpanota. Hitatsika manomboka amin'ny 2:30 amin'ny Luka 5 zay nivakitsika eto ihany, de zao no nambaran'i Jesosy: raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa so tokony ho azonareo? Fa na de ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na de ny mpanota aza mba manao zany ihany. Raha mampisambotra izay antenanareo fa mbola anolotra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na de ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, andraisan'ny torak' izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo, manaova soa de mampisambora, aza kivona amin'inona na amin'inona, de ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy am'izay tsy misaotra sy ratsy fanahy. Andriamanitra ve fiainany, ny toe-pony, ny toe-tsainy, ny toe-panahiny mora fanahy izy. Mora fanahy amin'izy am'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Na reny olona tsy misaotra azy reny olona ratsy fanahy ireny azy, tena mbola tiany, mbola anehoany fitiavana, mora fanahy amin'ireny mandrakariva izy. Ary tahaka izany koa, tiany ny tompo hananantsika rehetra zay mpianatra Kristy, na isika zay kristiana mpanaradian'i Jesosy, zany hoe fitondrantena miavaka. Na eo amin'ny resaka fitiavana zany, eo amin'ny resaka fanaovan-tsoa zany, sy ny sisa rehetrarehetra. Manahoana? Mitovy amin'ilay olona tsy mivavaka ihany ve
ny fiainako mivavaka. Ary ndraindray aza ny zavatra mampalahelo, ny olona tsy mivavaka mbola manana toetra mendrika kokoa noho isika kristianina zay mivavaka. Fa raha ny teny ambaran'i Jesosy eto, tokony mihoatra lavitra no reny olona tsy mivavaka reny mihitsy, ary tena ho be lavitra hampiaiky ny olona mihitsy. Tokony izany no fitondran-tena ny olona zay kristianina. Ny toe-potsika retintsika miara-miaina hafa noho ny olona zay tsy manana ny Kristy. Ny toe-tsaitsika manoloana ny manodidina rehetra hafa noho ny toe-tsain'ireo olona zay tsy mivavaka. Ry havana, hoy ny voalazan'ny tenin'i Jesosy Tompo eto hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ray mandeha ry havana, nisy olona nanatrika fivoriam-bavaka. Izy io de silamo. De rehefa nanatrika fivoriam-bavaka niaraka tamin'ny tanora izy io, de tena zavatra nanaitra azy ny fitiavana zay naseho azy. Ary tena nanaitra azy mihitsy zany fitiavana naseho azy zany, ny fandraisana azy zany, na de silamo aza izy, ny fomba nandraisana azy, ny fitariana azy tena hafantatra an'Andriamanitra. De zao ny teny nambaran'ilay rahalamana hoe tena hafa mihitsy ny fivavahana kristianina misy anareo, satria tena ianareo mambabo ny olona amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny hery. Ry hava-malala, mba azonao an-tsaina moa zany, ary zany koa ny tian'Andriamanitra, ho fitondran-tena antsika rehetra zay mivavaka na iza na iza. Tena ianao lay manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, de tokony hanana fitondran-tena miavaka. Le fitiavan'i Kristy no mameno anao, na tsy tianao aza ny olona, na tsy mahay an'izany ty zany aza ny olona, de ianao tari-dalana, ianao mahay mandray azy. Ary ny vokatra zany, ny fanahan'Andriamanitra miara-miasa aminao, hambabo ny olona ihany koa ho an'i Kristy. Ary dia zava-dehibe zany eo amin'ny fiainana kristianina. Tsy tokony mitovy mihitsy ny olona tena kristianina amin'ny mpanota. Ny mpanota tiana tenenina de zao: ny olona zay tsy mba nandray famelan-keloka tao amin'i Jesosy, ny olona zay tsy mba nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy, ny olona zay tsy mba manara-dia an'i Jesosy. Zany no ambara hoe mpanota. Ny olona rehetra zay ao amin'i Jesosy de tokony hanana fitondran-tena miavaka amin'ny mpanota. Zany ny fahamarinana faharoa: hanahaka ny rainy. Andriamanitra ray mpamindra fo, de manahaka izany ihany koa ny zanany. De ianao no tian'Andriamanitra ho tahaka izany. Izaho no tian'Andriamanitra ho tahaka azy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ry havana, andaotsika hivavaka, angataka itsika mba tena ho fenona ny fanahy masina, ka mba hiainantsika izany tenin'i Jesosy zany. Raha tsy mifanaraka amin'izany ny fiainantsika, hibebaka amin'ny tompo isika, hanavao ny fiainantsika eo anatrehantsika. Hivavaka isika ry havana. Misaotranao zay Jesosy no ny teninao, zay mampibaribary aminay, fa tena olona mpanota izahay tsy mendrika, kanefa de misaotranao no ny fampianarana omenao, satria tia hita fiainam-baovao aminay ianao. Araka ny voalazan'ny teninao manko, raha misy olona ao aminao Jesosy Kristy, de tena tonga olom-baovao, lasa manana fo vaovao, lasa manana toe-tsaina vaovao,
lasa manana fitondrantena vaovao. Andriamanitro, lasa daholo ny toetra taloha, lay fankahalana, lay famaliana faty. Tompo malalo, mifona aminao amin'izay rehetra tsy fahatanterahana, ary dia mitondra eto anatrihanao zahay. Ny fonay, Jesosy Tompo, omeo anay le fo vaovao zay fanampanantenanao. Ary ny fanahinao mihitsy, Tompo, ataovy mameno anay izany, mba aizanay mandeha araka ny sitraponao, mitandrina ny lalànao. Andriamanitro, mba tsy hitovy amin'ny olona tsy mivavaka ihany ane ny fiainanay, fa tena olona miavaka, manana an' Jesosy Kristy, feno ny fitiavan'Andriamanitra, mahay mamindra fo. Tompo malalo, dia misaotra anao zay satria fantatray fa mihaino vavaka ianao, miasa ty anatinay ianao. Misaotra Jesosy. Amen. Mana isan'andro fandinihana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay afarana amin'ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.